Vatsim-panahy etiny pasteur Ratovelo Roger. Andriamanitra ray zanakary fanay masina, Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Misaotranao feny izay no ny amin'ny maraina vaovao izay nomenao anay indray. Hitehirizanao anay indray tao anatin'ny alina izay aliko ny fahafatesana. Anihonao ny herinao anefany dia nitoloranao fahazavana izay. Toloranao fiainana vaovao indray izay hiatrika ny tontolo androm-piainanay. Saotra betsaka Jesosy mankasitraka dia mankatelany amin'izay rehetra lalam-pitiavana mbola tolotra ao anay satria fantatra efa manana hevitra heverina ianao dia hevitra hitondra fiadanana hatramin'ny fahatsiloza. Dia misaotra ny amin'izao tontolo mpiainana izao, misaotra ny amin'ny zavatra rehetra ary dia mametraka ny andronay eo ambanin'ny fahatsaranao. Masiny izao fotoana izao ary Jesosy miangavy sy milelam-paladia aminao mba tazomy ny connexion mba ho lavorary atsakany sy andava ny fanomponanao ary amehery, ameo fanay, ameo finoana vaovao ny tsirairay aby andray ny afatra izay tiana ho ambara ho vatsy ho entinay mamavokaky ny tontolo andro mpiainanay. Dia mamela ny herim-pehefona nefa amin'izay rehetra vitanay mamindra fo aminay satria tsy misy azonay atao raha ho anatinay ny fahalotona sy ny faharatsiana. Dia amin'ny anaranao feny Jesosy no angatanay anatanterahana izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen. Dia faly miarabantsika mianakavy ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Tompontsika ary dia mbola faly manonona hatrany ny fiadanana ho antsika tsirairay avy isa-tokantrano ary atsara tsara fa tsy mahafoy antsika ilay Andriamanitra dia antsika. Ny boky obolana no vatsy nomeny Tompo antsika androany. Obolana faha-efatra ambin'ny folo, andininy faharoa ambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo. Obolana faha-efatra ambin'ny folo, andininy faharoa ambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo. Hoy ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe misy lalana nataon'ny olona ho mahitsy, kanjo lalana mivarina any amin'ny fahafatesana no hafarany. Na dia miome aza dia ory ihany ny fo, ary ny faran'ny faliana dia alahelo. Amen. Asa raha mahatadidy an'ilay mpanakanto vehivavy malaza iray isika. Mpanakanto malaza eran-tany izy sady nakamaminy olona fatratra. Fahombiazana tanteraka no hita teo amin'ny asany, teo amin'ny tontolo kantony. Kanefa dia namono teny izy ary dia nametraka hafatra hoe mamela ny heriko fa tsy tantoko ny miaina. Tsy misy matakatra ny saintsika rehetra hoe toy izany ingeno ny hafaran'ny fiainan'ny olona iray izay avy tamin'ny fianakaviana tsotra dia tsotra kanefa lasa olona malaza ary manam-bola be dia be ary samy teny fa tsy tantiny ny miaina. Izany fiainana izany ry havana dia manambara amintsika mazava tsara fa ny olona tsy manan'Andriamanitra dia tsy mahita ary tsy miaina izany fahasambarana izany ilay fahasambarana marina. Ny tena fahasambaran'ny olona mantsy dia miankina amin'ny fifandraisany amin'ilay Andriamanitra pary azy. Ary izay no mahatonga an'i Jesosy ilaza hoe raha tsy miray amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Ilazantsika izany fa tsy ahita fahasambarana, tsy ahita fiadanana mihitsy ny olombelona raha tsy miaraka aminy satria tsy ahita vokatra amin'izay rehetra ataony fa dia alahelo mandrakariva no mameno fony. Eny, na dia metimety ihany aza ny zavatra rehetra raha jerena ity ivelany. Ary izay ry havana no ilazana amintsika hoe manana an'i Jesosy Kristy ianao ho sakaizanao isan'andro. Raha isom-pamonjy ny fanahinao izy dia hiova tanteraka ny fiainanao. Anana fifaliana izay tsy ainina izay sorona amintsika isika dia fiainana be dia be, fiainana tsy misy dikany, fiainana misy dikany ary fiainana ho tsara fiafara. Ary dia tanteraka amintsika ilay teny mamy nomeny Jesosy hoe ny fiadanako no omeko anareo. Ary izay ry havana no mahatonga an'i Jesosy ilaza hoe izao no vavahady, raha izao no hidiran'ny olona dia ho vonjeny izy. Mba hatakaran'ny olona rehetra ny fampianarana dia nanome ohatra izay notsoahany tamin'ny fiainana andavanandro Jesosy na tamin'ny alalan'ireny zavatra
fampiasa ireny toy ny jiro, sira, lalana, voa ary mofo. Manambara ny telon'ny vavahady Jesosy eto. Vavahady izay mitondra ho any amin'ny fiainana, aridirana mankany an-danitra, ary tsy maintsy mandeha amin'izy eo isika raha te hiditra any amin'ilay tany Kanana. Fa izao hoe mpivavampianakaviany eny ara-piarahamonina ihany koa. Ovy isika riavana efa mba niezaka nanatona an' Jesosy amin'izao mahantsika izao, tsaroa fa lehibe lavitra no ny olana matao toe-javatra rehetra mitranga izy. Ary tia maniola antsika ihany nefa no tiany atao voalohany indrindra fa ny andray antsika no ny fitiavany antsika. Ary efa noporofony ange izany tamin'ny nanolorany tenany, satria tia mela ny helontsika izy ary tia hikarakara antsika mandrakizay. Fa hoy Paoly apôstôly hoe anaro ny mpanankarenina amin'izao fiainana ankehitriny izao mba tsy avonavona na katony harena miovaova, fa Andriamanitra efa nanome antsika malalaka ny zavatra rehetra mba hifaliantsika. Impiany malalo raiso izany fiainana izany. Mino fa mbola ao antsatsika tsara ny fandravan'Andriamanitra ny Sodoma sy ny mponina tao, da mpitandrina mainka ny lota izy ka niteny hoe mantsira monjo ny ainao. Mila mandositra tokoa mantsy lota mba tsy ho tratra amin'ny fandravana ny Sodoma sy ny mponina tao aminy, satria tsy miaraka ary tsy mahalala no tsy mahafantatra Andriamanitra ny mponina tao, fa dia niaina tao anatin'ny vahotany. Ary tao anatin'izany faratsiny Sodoma izany dia tia hamonjy ny Lota Andriamanitra. Tia hamonjy ny Lota izy satria mpino Lota, mpino matimaty anefa izy. Tsy mba Andriamanitra no toloran'ny toerana voalohany fa ny asa mandrarahany, ary eo Sodoma avokoa ny tombotsoa andrehetra. Izay no afatra atian'Andriamanitra apetraka amintsika sy ampitaina amintsika andro kehitriny ry havana. Isika izay Lota ankehitriny dia isika kristiana izay tonga rembiny arena eo ampelantanany. Tonga rembiny izao tontolo izao, ny adidy tsy maintsy atao, ny asa mandraraha, ny fikasana, na koa angaha na mandratsy, manevitra n'Andriamanitra izay ao anatsika nefa izany rehetra izany, ary dia niala tamin'i Jesosy ny fony. Farany dia tsy mamaky baiboly intsony, tsy mahatsiaro mivavaka intsony, ary dia mameno ny fo ny arena, ny rendrarendra'izao tontolo izao, ary farany dia jamba. Izao anefa ao am-pony lalao dia misy alahelo miafina, ary rehefa mitady hampahory azy izany arero izany dia hampangininy. Ary efa tena tsy tantiny intsony dia tsaroantsika ny hafaran'i Jodasy izay niala tanteraka tao anatrehan'i Jesosy, mitovy amin'ny fiafaran'ilay mpanakanto malaza voalaza tery aloha, na dia tsy mitovy aza ny fomba natanterahany izany, fa samy namoy foa izy ireo. Ry mpiaino malala isany, aza miandro hoe sor'Andriamanitra kerisetra amin'ny fotoana farany eo amin'ny sehatra naorinao ary eo amin'ny toeranao amin'izao fotoana izao, fa tanapolo sy fofenenina ange no entinao manatrika ny fitsarany. Miantso anao ny tompo anio, eny anio dia anio, ka ilazany hoe raha miverina amiko ianao dia ho raisiko indray. Tomatsiaro an'ilay vehivavy malemy nandritra ny taona maro ny tena ry havana, ary nipitra jery izy ao anatin'ny tranokely iray izay farany izay tsotra dia tsotra, ary izay tena ilaina ihany no hita tao. Misokatra mandrakariva ny tranony mba ahazoany mponina ao an-tanàna mitsidika azy andro aman'alina, ka miresaka sy manampy azy. Nantany an'ity ramatoa ity ny mpamangy iray hoe tsisy orena ve ianao ry Maria? Dia nambaly tamintsika po, feno alemena sy fiadanam-po izy hoe tena sambatra aho satria miaraka amiko Andriamanitra, ary mametraka ny fiainako aminy iaho. Noho izany tsisy orena aho, sady mahafinaritra avokoa ny fiarahamonina manodidina anay. Toa ny letonina ny fon'ilay mpamangy, sady nihevitra izy fa tsy misy olona miaina ao anatin'ny toe-javatra toy izany ka afa-po amin'ny zavatra rehetra sy amin'ny olona rehetra. Dia tahaka ny Paoly apôstôly ity vehivavy ity ry havana, nianatra ny ho faly
amin'ity zavatra rehetra misy azy. Mifaly miaraka amin'ny Kristy. Isika koa afaka mifaly sy miaina miaraka amin'ny Kristy. Ary dia raiso lesona ho antsika ary izany mahireza fa tsy miova Jesosy. Amen. Ry Andriamanitra, ray zanaka ary fanahy masino, mampatsiahy anay indray ny afatrao androany fa raha tafasaraka aminao izay dia tsy mahefa na inona na inona. Betsaka tokoa ny zavatra eritreretinay, nefa dia fatsapanay hatramin'izay tokoa fa tsy lavorary izany raha tsy eo ny fanatrehanao. Ary tolotsaina avy aminao no tianay natanterahana an'izany. Mananatra anay ianao androany raha dia hamakivaky ny tontolo androandroany izay, fa tena metraka ny fiainanay miaraka aminao. Ianao misy nataonay lola-arana, azahoanay hery lehibe sy fanantenana amin'ny andro fitarany fa hifaly miaraka aminao izay. Reo ny vahoakanao biain'ny afatrao, nitsakotsako ny afatrao, ary hanavao ny fanoloran-tena indray fa hiaraka aminao ary hametraka anao lola-arana amin'ny hoavinay iray manontolo. Dia io izay rehetra ka sainay atao androany tontolo, ao voninahitry ny anaranao. Dia marina ary nitsodranonao masina Jesosy ka hitenenanao hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra ray, ny fitiavan'i Jesosy Kristy Tompo ary ny firaisana ny fanahy masina ny ho aminareo mandrakariva ka hitenenany Tompo hoe aza matahotra fahombanareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Saotra Jesosy. Alleluia. Amen.